Fihaonana fahatelo ny fampizarana traikefa sy zava-baovao no nisy tetsy amin'ny lycée Philbert Tsiranana ho fanatsarana ny tontolon'ny fampianarana. Mpianatra iray zanaka malagasy mandrato fianarana any ivelany momba ny fanomezan-danja ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny fampianarana ny teny vahiny no mifanakalo amin'ireo mpampianatra teny vahiny eto Mahajanga tampon-tanàna. Afaka manome lanja ny fitiavan'ny tanora ny fiainany sy ny fomba mampanaony ny mpampianatra teny vahiny ary indrindra maka fahafinaretana eo am-panatanterahana ny asa fampianarana izay ataony. Izany indrindra no antony izao fifanakalozana izao. Miala mahazatra zany tsika io pédagogie misy eto amintsika eto io monko dia efa 1970. Zany hoe ny mpampianatra mampiofana any amin'ny toeram-piofanana dia nahazo doctorat tamin'ny taona 1980, les années 80. Donc zany efa lany daty io efa tsy mety intsony. Dia ahitsiko tsara kosa rehefa tsy mety zany izy dia tokony mba manandrana zavatra hafa vaovao indray. Dia mbola mahafikaroana azy zay dia tena mbola eo andala mpanaovana azy zay mbola mijery azy. Zay no mahatonga le fikaroana maharitra 4 taona. Ingrédient zany nomena zany hoe fitaovana. Dia anjaran'ny mpampianatra no mikaroka. Ireo mpampianatra manao fampiarana ireo dia tsy nahazo recette taty amiko. Fa anjarany no mikaroka hoe zao indray ny atao satria omenao azy. Zany hoe manokatra ny potentiel mpampianatra mihitsy zany amin'ity androany ity hoe nareo dia mavita zavatra sahala amin'izao dia omena traikefa zany izy dia zay koa ny antenainany ny mpianatra avy eo. Satria rehefa omentsika ny zaza malagasy dia mahay fa saingy tsy omentsika izay potentiel zay. Dia androany zany ny tena tanjona koa androany dia hitiava amin'ny mpampianatra ny asany indray. Zany hoe rehefa omena pédagogie mandray anjara ny mpianatra dia mazoto anao andeha mpianatra. Nanomboka ny volana Oktobra 2024 efa nisy ny fampiarana tao amin'ny lycée Philbert Tsiranana izay nanaovana ny andrana voalohany. Nataon'ireo mpampianatra 5 izay nanao ny fijoroana vavolombelona. Nisy koa mpampianatra hafa avy amin'ny lycée any Antanimalandy sy mpampianatra teny vahiny hafa ihany koa avy amin'ny sekoly hafa no tonga niatrika ny fifampizarana teto. Nahazo fiofanana ary nahatsapa fa misy tombontsoa ny fampiarana ilay fomba vaovao. Fa nampianatra fa tena mahomby tokoa le izy fa ny mampalahelo kely zay zany tsy afaka miara-miasa aminy fa ny Antanimalandy dia zareo ato amin'ny Philbert Tsiranana no tena nanao anazy amin'ny antsipiriany mihitsy. Fa za zany amin'ny mampampianatra dia efa nagnandrana ary tena mahomby. Tsy manakana ny programa mpampianarana napetraky ny ministera koa ity paikady vaovao ity fa mainka manatsara ny kalitao mpampianarana azy.